Miarabantsika rehetra zay manaraka ny TV Pressy amin'izao maraina ny talata fahafolo ny volana febroary zao. Androany eo dia mitodika amintsika voaka malagasy zay manaraka ny vaovao ity faly ny tenako mihona aminareo ary mampahatsiahy ny zava-misy eto amin'ny firenentsika ao androany. Hafatra mivantana angamba ho an'ny filohan'ny titetezamita ity zay ny filazako anazy moa fa tsy afaka iteny hoe fanavaozana satria miteraka adevitra be izy io. Zava-dehibe dia izao manomboka mikorapaka ny mpanao politika, manomboka sahirana satria inona ny antony tsy ampy ny fandinihana ny zava-misy satria rehefa miditra amin'ny tontolo politika ianareo na dia tsy mpanao politika aza dia mila fantarareo tsara inona ny zavatra tsy maintsy sedrainy eny an-dalana. Mitodika aminao andre matao filohany ity fanavaozana ity. Foany avy hatrany ireo andrim-panjakana ireo. Averiko hoe foany avy hatrany ny andrim-panjakana zay misy tsy mahasoa anao sady tsy mahasoa an'ity firenentsika ity. Efa niteny hoe foany io assemblée io, io ACC io, io Sénat io moa efa lany ny mandany, io CENI io. Hatreto mitavozavoza ianao fandraisana fanampahan-kevitra ka rehefa tsy ampiarinao ny fahefana dia ampiary ny hafa satria ny fahefana ny natao ampiasaina sy natao lalavina ohatran'io. Ary ny olona manodidina anao tsy olona manome hevitra tsara anao, tadidio zay teniko zay fa ireo olona ireo hafa ny natongavany eo. Ny olona manodidina anao zay notendrenao ny nomenao dia olona malemy. Tsy malemy izy ireo fa tsy misy olona mijoro amin'ny fitiavan-tany razana, nahitan'izany ny masoko fa mijoro amin'ny fitiavana ny tombotsoany. Mba foany avy hatrany ary hijerevanao azy raha mbola ho izy ireo foany ny tombotsoany ny karamany. Misy efa mpiasam-panjakana ambony ny ankabetsahany fa tena niady mafy nandondombaravarana taminao tao mba azahoan'ny toerana anankiray dia ampakarana ny karamany ambony sy ireo tombotsoany. Izay ny fitiavan'ny firenena misy eto amintsika. Anjaranao mandinika ary rehefa ao anatin'ny olana ianao mihamafy ny olana manomboka ny tsioka ny rivotra izao dia ho hitanao fa miova ny familany tsirairay. Na tiana sy tiana mitsoka ny rivotra politika, na tiana sy tiana manomboka eto dia betsaka ny zavatra iseho. Nilaza taminao aho, nilaza aho tamin'ireo namako vitsivitsy tamin'ny taona lasa, tamin'ny 10 février nilaza aho fa amin'ny volana oktobra rava ny fitondrana. Mino ianareo niaratsika nay teny, tsy nino ianareo niaratsika nay teny. Ray volana sy tapany taorinan'izay eo nandeha tany Toliara nanova ny anarako tany amin'ny fitsarana dia nanampy ny anarana moa tena marina satria l'IRCA tokoro foifoana dia nampiko hoe l'IRCA bulldozer. Nivoaka ndidy tamin'ny fitsarana tamin'ny 25 avril 2025 dia nahazo anaranao l'IRCA bulldozer. Fantatroko ara-panahy ny tenenako eto fa efa niatrika zavatra betsaka aho ary mbola hiatrika zavatra sarotra dia nisafidy anarana mahery aho. Tamin'ny avril ihany aho faraparany avril nilaza ndraiky mandeha tao an-tsahavola fa amin'ny 10 oktobra horava ny fitondrana. Tontolo ara-panahy no resako amintsika dia niseho iny dia nilaza aminao namako zay miresaka amiko eto tamin'ny TV Pressy tamin'ny zandrelahy tato fa tamin'ny novembre tsika niresaka angamba à partir ny 9 février iozongozona indray ny eto amin'ny firenena izy zavatra iozongozona izy hitatsika io nanontany fa miresaka atsika moa maliny maly alina dia ireny zavatra misy. Dikan'izany amiko tsy dia misy zava-baovao ny zavatra misy satria sarotra ny hanazavan'izany amin'ny maro fa mila minotsika amin'ny zavatra rehetra zay lazaiko amin'ny ankapobeny. Ny gouvernemanta zay misy amin'izao hitatsika ary hitanareo izy samy manao saim-pantany eo. Tsy dia misy gouvernemanta tena mipetraka amin'ny tokony ho izy zany eo amin'ny rehetra dia izy io fa amin'ny mpandinika tsy izy io. Ny prime ministre tsy afaka iteny amin'ny ministre intsony hanandrana kely aho eo tsika samy mijery daholo. Ny prime ministre ve raha misy zavatra tsy mety afaka manome baiko an'ny ministre ny fitsarana raha afaka dia teneno ianao prime ministre nanao mpanaraka anazy mpanoana anazy hoe misy zavatra tsy mety ataon'ny ministre ny fitsarana dia teny avy hatrany izy lainga zany. Ohatra fotsiny raisiko zany hoe tsy misy intsony fa mibaikobaiko eto. Ny filoha zay mitondra amin'izao filohan'ny fanavaozana izy nareo verenako ihany le teninareo
fa tsy teny hoe filohan'ny transition sisany mampaninteny tsy antsony adhevitra eto nahandray fanapahakevitra azy ianao mahitsy be zay teniko zay mitavozavoza ianao mifanapahakevitra azy raisinao efa mahita ianao zavatra tsy mety efa mahafantatra ianao zavatra tsy mandiaraka ny tokony ho izy fa mbola mitavozavoza ianao satria mbola betsaka ireo pisolelaka zay mamadika anao betsaka ireo olona mitady ranony mampiditra anao any amin'ny lalina fa rehefa mianjera ianao hitanao fa tsisy olona intsony eo akaikinao ny olona manodidina anao Andriamatoa filoha olona pisolelaka tsy olona tia tanindrazana tadidio ny teniko ny olona nitendrenao olona tsy havaha olana ito amintsika ty inona ny zavatra voavaha ankoatra ny jiro sy rano satria tsy teknisianina reo olona reo ny vahoaka malagasy ane azadinonareo fa tsy mahafantatra zavatra betsaka fa zavatra hitany masony androany satria izy ireo tsy nandalina ary tsy te handalina ary tsy niaina ary tsy te hiaina fa ny zavatra hitany maso no tsarainy ny fotoana hitany maso ary nitoetra zavatra lasa nomeny tsiny tamin'ny androny zao nometsika tsiny voalohany dia ny tena tsika satria avy amintsika vahoaka malagasy ny mahatonga ny firenetsika ohatran'izao fa tsy avy amin'ny fanapolitika tsika ne rehefa tonga ny fifidianana no manao hadalana mietra eo anatrehany 5,000 eo anatrehany 2,000 dia mivarotra ny safidinao tsika ne no misy lelakady seroa ka tsy misy olona afaka mijoro hiaro ny marina na ny tsy nianatra na ny nianatra samy manao hadalany daholo dia omena tsiny ny mpanao politika ianao no omeo tsiny ny tenanao satria avy aminao avy amiko avy manodidina anao no mahatonga ny firenena ohatran'izao izay zavatra misy eto tafalasaka anatin'ny lalina tsika satria nefa polisanjato ny vahoaka malagasy dia miainao anatin'ny fahantrana fahadiranova manodidina ny $100 ny 20 isanjato ny vahoaka malagasy miaina manodidina ny $100 zany hoe 60% tsika zany dia ao anatin'ny olana tanteraka izay ny mahatonga antsika saika mitovitovy amin'ny Congo tsika moa zao miresaka fahantrana maneran-tany nefa tsy tokony izany misy an'ity firenetsika ity androany aho mampahatsiahy manipiteny ho anao aminao Andriamatoa filoha mahitsy ny teniko fa ny lalanao amin'izao dia mankany amin'ny fahaverezana manantona ny vavahady ny faharavana isan'andro manantona ny fahavahady ny faharavana isan'andro fa mbola afaka mitandrina anao ao anatin'ny fotoana fohy afaka miverindalana ianao foany ireo andry mpanjakana ireo dia sokafy dia ahitany marina ianao tsy olonao ny olona misy eo tsy olona hiaro anao ny olona misy eo miaro ny tombotsoany izy dia tsy mety misy olelaka aminao mahita an'izany ny masonay zahay manaraka ny raharam-pirenena zahay mandinika ny raharam-pirenena ka azagaga ianao raha manomboka miozongozo mitongitongilana ny sambo satria mafy ny tafiondrivotra satria fantatrao ny mahatonga ny olana misy fehefana ny eo am-pelatananao fa tsy ampiasanao ny fehefana ka rehefa tsy ampiasanao ny fehefana fa matahotra ianao fantatroko fa ny fandraisana fanampahakevitra mitera-tahotra nefa hanatsara zavatra ka rehefa tsy horaisinao dia horaisiny hafa ny fahefana ampihariny aminao ny olona androany zay mijoro eo akaikinao tsy ho hitanao reo satria tsy olona manana fotokevitra ny joroana tsy nanangana ny toko politika ianao tonga teo tsy nisy association matanjaka na fikambanana matanjaka na plateforme nampendraka anao teo fa ataontsika hoe lahatra angamba moa zay lazako azy hoe lahatra zay ny zavatra mitondran'Andriamanitra ny firenetsika azadino mivavaka ianao fa azadino fa misy olo mivavaka ny eto amin'ity tany ity misy ranomason'olo latsaka isan'andro ny eto mitaraina amin'Andriamanitra amin'ny zavatra iaina nyity firenena ity na tiana na tsy tiana manan-kery ireny ranomason'olo mitaraina andro sy alina ireny manintona an'Andriamanitra ireny hiasa eto amin'ity firenena ity manan-kery ireny raha latsaka ireny aza dia atao nareo tsinitsiny
misy teny zay hoe voankato fiteny avy any antsimo zay inona moa ny voankato zany hoe lasa to ny zavatra anankiray zay nylazain'le olona zay ny ahihiny mandaitra tanteraka rehefa atao tsinitsinina eto mampatsiahy aminao misy tafiodrivotra fa tsy anaova ninninina io tsisy zany fanonganam-panjakana zany tsisy zany fa io safotofoto mba hatonga anao io varahontsana fa foany ireo androm-panjakana foany ireo birao natsanganao reo tsy hasoanao tsy hasoan'ny firenena ny olona zay nitendrenao olona malemy olona miraviravy tanana olona tsy hijoro alohanao vo misy olana reo dia tsy hitanao itsoka daolo reo dia azo antoka zato isanjato rehefa misy zavatra mafampana hidemisionina daolo reo ary ny tsiny dia mifatratra any aminao daolo satria samy miala daolo izy rehetrarehetra rary ny sy hitsy mba mifatratra any aminao ny tsiny satria tompona andraikitra zato isanjato ianao amin'ny olona zay nitendrenao ianao no mitondra ny fiara aza manome tsiny edy sofera aza manome tsiny panera aza manome tsiny ny olona akaikinao ao fa rehefa any anatin'ny hantsana io tompona andraikitra voalohany ianao firenena noho ny tena ho hita fa tsy tokantrano henoy ny teny zay lazainay na tsy mifankatia mila mifampihaino fa ireo teny pisolelaka ireo tsy hatsaranao tsy hatsaran'ny firenena ireo teny manafosafo anao reo tsy hatsaranao tsy hatsaran'ny firenena izay ny hafatra fohy apetrako aminao apetrako amintsika vahoaka ho anareo zay misy lelaka raha azo atao aza mampiditra olo mikizo ianareo izay ny mahatonga ny firenena ty potika ny mpitondra moa dokafana isanandro teatehafina dia mirearea fa mety fa alohan'ny atory ianao andriamatoa filoha nity havatra apetrako aminao alohan'ny maranako ny teniko makatoerana kely na 10 minitra dia diniho nanao hoana ny zavatra nisy androany lany tamin'inona ny fotoana androany nety sa tsy nety ny zavatra natao androany raha tsy nety ovinany manarina azy rapitso ny lasa efa iratsika mahita ny androany izao atrehina izao mba hoentina manova ny ampitso mandraisa fanapaha-kevitra androany mandraisa fanapaha-kevitra ataovy zay fomba rehetra mba hahatonga nyty firenetsika ity mary ny toerana raha mijery ianao laharany eran'ny tany mampalahelo raha handeha ho any ivelany hoe gasy ianareo mihembotra le olo avy miresaka aminao rehefa fantany fa gasy ianao na iza firenena lianao satria tsy izy tsika raha mijery ianao ny laharanytsika maneran-tany faranytsika na ny passeportsika tsy miteny ngamba mafirenena 20 sa 20 zay moa mba manera makatony passeportsika ty an'Afrika raha mijery ianao fandareo tsara iza moa ny passeport plus puissant dans le monde dia ny passeport ndreo Singapour reo mandeha makany Singapour anao ny azy no matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao zany hoe ny olona rehetra manarakaraka ngamba zay Corée du Sud dia Allemand ny olona eran'izao tontolo izao miady daolo mba hatonga ny fireneny ho ambony afaka manova ianao manomboka amin'izao famindra vaovao ataovy zay ampanoso ny firenetsika lava zay resaka zay fa tiako atonga vaneto mila miova aloha reo organe rehetrarehetra reo ovay ny olona ao aminao na SP nao na protocole nao na ireo conseiller nao na olona nitendrenao heno iny teniny fa ianao no mandray fanapaha-kevitra raiso ny fanapaha-kevitra afaka manao analizy ianao hitondray mankaiza zany hevitra izany ina ny poirany hahatsara sa haratsy zay tadidio zay teniko zay dia eto manao antsoavo ho anareo zay miarady aminy milaza fa tia azy milaza fa manoa anazy eny raha izay moa tsy hiditra lalina amin'izay relation nareo zay fa raha rahampirenena miteneniko eto hoe mahita anareo manaka ny misavorovoro mankatsy mankaria ny zava-misy eto ho anao andriamatoa filoha tsy misy fanavaozana tsy misy fanavaozana ny zavatra misy eto fa ny olona no nosoloina mba azahoana toerana fa ny teo ihany ho izy ny teo zaho miteny aminao fa tsy ny teo no eo fa vao maika ratsy noho ny teo ny zavatra misy
vao maika ratsy noho ny teo ny zava-misy am'izao zay ny laziko aminao hoe tsy de misy ny fanavaozana inona ny antony raha mahita no le fampiresaky tsika manaraka anjaratsika rehetra mandinika an'izay